avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanjafiafy. Manolotra anao ny vaovao. Afainganina ny famoahan-dreo raharaham-pitsarana rehetra eo anivony ny fitsarana tampony. Ho ny filohan'ity rafi-pitsarana ity nandritra ny fianianana sy ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy azy. Tamin'ny toerany sy ireo filohana rafi-pitsarana misy roa vaovao androany. Misy fandraisany amin'ny fikasana mony ny filoham-panjakana sy ny fikononkononana fanonganam-panjakana. Vola 20 miliara ariary tsy hita tao amin'ny Fonds souverain malagasy ho minisitry ny fitsarana. Nidina avy sasaka ny vidiny lavanilina tony cote européenne amin'ny fandranana ka anaovana antso hatrany ny fanafoanana prix de référence napetraka ny ministera tompon'andraikitra. Mbola manamafy ny fitakiana ny fialana ny ben'ny tanàna ireo mponina ao amin'ny commune Lakamisy Andranomadio, district Ananjozorobe, nateo aza ny fiakaran'ireo olona 10 fitsarana vokatry ny fitoriana nataony ny ben'ny tanàna. Anvelany nodaroany Amerikanina bomba ny tetezana B1 ao karaha akaiky ny Téhéran renivohitra iranianina. Atetezana isa lehibe sy fampiasan'ny mponina andavanandro ary lalana fitaterany Iran balafomanga ihany koa. Ny antsipriandreo. Ankafaliana trano tonga lasy tonga vavy no itsitiany indray ny tokantranonao amin'ity ality tonga soa atao anaty fotoana ny fampiralam-bavao. Manasa anao avy hatrany hanaraka ny vavao hatramin'ny farany. Hoentsika manokatra ny fiarahana hafainganina ny famoahana raharaham-pitsarana rehetra. Eo anivon'ny fitsarana tampony ho ny filohany nandritra ny fianianana sy ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy azy. Tamin'ny toerany sy ireo filohana rafi-pitsarana misy roa vaovao androany. Nanamafy ny filohany fanavaozana ny Repoblika fa anamafisana ny tany-tandalana sy ny ady amin'ny kolikoly. Izao fametrahana tompona ndraiky mpanjakana vaovao zao raha nanatrika ity lanonana ara-pitsarana teny Anosy tamin'ity androan'ity. Tsara soarivelo no mitatra ny antsiprian'izay. Tsy maintsy avoaka ao anatin'ny 3 volana raha ela indrindra ireo raharaham-pitsarana rehetra mbola mitarasika eo anivon'ny fitsarana tampony raha nanambarany filohan'ny filakevim-panjakana raha nandray ny asany androany. Tafiditra ao anatin'izany ny raharaha mikasika ny fifanolanana ara-pifidianana ben'ny tanàna izay nahaberesaka taorian'ny fivoahan'ny didy ho an'ny komina Antananarivo. Ny vinanapetraka teo kosa dia hoe ao anatin'ny 3 volana tsy maintsy mivoaka daholo ny dita mahakasika an'ireny atsoko hoe vary mangatsiaka satria raha ny filazan'ny lalàna zany tokony tao anatin'ny 3 volana ireny navoaka tamin'ny herintaona fa noho ny antony maro samihafa moa zany dia mbola misy eo ampelantanàna amin'izao fotoana dia manome toky zany fa ovao tsara ao anatin'ny 3 volana zany hoe farafahatarany amin'ny 30 jona vita ireny dossier rehetrarehetra ireny. Mitakezaka avy amin'ny fitsarana ny fitondrana faravozana fanova mpenitra araka izany no entiny ireto tompon'andraikitra vaovao eo anivon'ny fitsarana tampony ireto ho ny filoha voalohany no amafisany fadingana ny fanafainganana ireo raharaham-pitsarana anenana ny ahiahin'ny vahoaka ary ihany koa amerenana ny fitokisana amin'ny rafitra ara-pitsarana. Inona moa ilay fanovam-penitra fa fitondrana fanavaozana fanatsarana bebe kokoa ny andraikitra izay nankiny fanjakana aminay anome fahafapo ireo manandrara aty amin'ny fitsarana satria araka ny teneninay teo ihany koa dia ilaina ny fanafianganana ny raharaham-pitsarana mba hialana amin'ny eritreritry ny olona hoe matoa ny raharaha tsy mivoaka vetivety ohatran'izany dia misy zavatra ao ambadika ao. Aleo tena amin'ny fitsarana ahafany mandray fanapahan-kevitra tsaratsara kokoa, mandray fanapahan-kevitra araka ny lalàna fa tsy voasakana amin'ny zavatra avy any ivelany.
Isan'ny tonga nanatrika ity lanonana ra-pitsarany ity ny filoha ny fanavozany sy ireo mpanolotsana afo izay nanambaray fa hanamafisana ny fanavozana ho amin'ny fampiarana ny fanjakana tan-dalàna sy famongorana ny kolikoly izao dingana amin'ny fandraisana ireo tompon'andraikitra vaovao ny fitantanany eo anivy ny fitsarana izao. Fanamarinana ny tan-dalàna aloha voalohany indrindra dia ny fampisehoana koa fa manomboka mipetraka ny androm-panjakana rehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tonontosany marana teo teny amin'ny fitsarana tampony anosy ny fianianana sy fametrahana amin'ny fomba ofisialy amin'ny toerany ny filoha voalohany fitsarana tampony raha manakavana Claudette Sofia, ny filoha ny fitsarana fandravana didy rabe tokotany tahiny ary ny filoha ny filakevim-panjakana rabarsoa andrianainy. Ankoatrany andraikitra eo anivy ny fitsarana no amafisina fampanolo-tsain'ny fanjakana ihany koa ireto farany. Misy fandraisana amin'ny fikasana mon'ny filoha mpanjakana sy fikonokononana fanongana mpanjakana vola 20 miliara ariary tsy hita atao amin'ny fond souverain malagasy ho minisitra ny fitsarana androany. Olona maro no mbola karohina ary efa nisy ny namoana didy fampisamborana iraisam-pirenena raha ny fanazavana netiny sy nandritra izay lanonana ny tanterana teny amin'ny fitsarana tampony hanozay tamin'ity androany ity. Andoarantsika ny Antsipriana. Andrasan'ny mpanarabavao ny toy ny raharaha fikasana mon'ny filoha mpanjakana mivady sy fikonokononana nonga-mpanjakana. Fantatra izao fa nokasaina ampiasana na tanterahana ny fikasana mon'ny filoha mpanjakana mivady ny vola 20 miliara ariary izay voalaza fa navoaka tao amin'ny fond souverain malagasy raha ny fampitambavao ofisialy avy amin'ny ministry ny fitsarana. Isan'ny ahina ho voaroroy tamin'ny tirara ity ny jeneraly izay tale jeneraly ny fond souverain malagasy teo aloha. Mitoy ny fanadihadiana ary efa misy ny namoana ny didy fampisamborana iraisam-pirenena raha ny fanazavana voaray hatrany. Misy fandraisany le izy satria anisany nikonokonina amin'izany fanonganam-panjakana sy fikasana hamono ny filoham-pirenena mivady izany ny mpitantana tao anatin'ny FSM ary nampiasa ny vola tao anatin'ny kesin'izany FSM zany amin'ny tsy tokony ho izy. Maromaro ny olona mbola karohana satria 120 no efa voasambotra sy nampidirina ponja dia ny sasany mbola miafina ary mbola mifampitadiavana. Rehefa tsy hita ny fitsarana ny olona iray na mpanatsoana sy ny tadiavana dia anaovana mandat d'arrêt ary mba ahafahana misambotra anazy raha ohatra izy tafavoakan'i Madagasikara dia anaovana mandat d'arrêt international ihany koa. Eo anatrehany ity raharaha fikasana mon'ny filoha mpanjakana sy fanongana mpanjakana ity toy izao ny fanehoan-kevitry ny filoha ny fanavozana ny Repoblika raha nanontany ny mpanao gazety ny tenany. Za manara-baovao mitovy aminareo koa ny za ny fitsarana no manazava an'izay fa tsy ny filoham-pirenena zareo no manao ny famotorana miaraka amin'ireo zandary sy ny polisy dia zareo no tena mahalala an'izay fa tsy amin'ny toerako angamba mahaly an'izay fa efa nisy fanazavana nataon'ny ramatoa procureur dia samy niaino amin'ny télé daholo tsika omaly reny tamin'ny Facebook fa tsy dia manakavaly loatra mikasika an'izay. Tsy aivina, olona misy 12 hatreto no efa nahiditra amponjavonjy maika taorian'ny fiakarana fampanohavana ny talata lasa teo momba ny famerenana ireo volam-panjakana very any ivelany. 7 tapitrisa dolara na 5 miliara ariary hatreto no efa tafaverina eto amintsika hatramin'izao raha toa ka mbola mandeha ny fitsarana amerenana manontolo izany ho iatran'ny fanazavan'ny ministry ny fitsarana. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny asa dingana voalohany amin'ny tetikasa PIA2 tetikasa fanlondro fantsona lehibe eto Antananarivo renivohitra sy manodidina izay aritra 420 volana. Isan'ny tanjona ny ampianana ny fitohanana ny fifamoivoizana ary ny amahana ny olana tondra-drano ny verimberina sy ny rano miandrona indrindra ny eto andrenivohitra. Andoarantsika ny Antsiprian'izay. Isoroana ny tondra-drano miverimberina teraky ny fitombon'ny ponina, ny fanorenana tsy ara-dalàna ary ny fiovan'ny toetrandro, ny fanariana fahakoety sy roa eto andrenivohitra. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny asa dingana voalohany amin'ny tetikasa PIA2 na ny programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Tetikasa izay mikendry ny fanoloana ireo fantsondrano lehibe ho fanatsarana ny fanarian-drano eto Antananarivo.
Amin'izao dingana voalohany itetika say izao ny etsanalakely Antanimena ary Mahamasina no hanomboana ny asa raha ny fanazavana. Amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana mijoro izay tarihan'ny filohan'ny fanavaozana Repoblika Madagasikara sy ny gouvernement tarihan'Andriamanitra Premier Ministra dia mikasa ary miezaka hatrany hanatanteraka ireo asa rehetrarehetra efa voasoratra. Efa nilazan'ny Madame Coordonnateur fa nisy ny projet PIA 1 dia miditra amin'ny PIA 2 tsika izao. Tanterahana faran'izay aingana tao aorianan'ny étude satria efa mikaikaika ny vahoaka malagasy miandry ny vokatra. Efa action tsika izao efa manatanteraka ny asa ka eto ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano fanadiovana fidiovana dia mangataka ny faharetantsika fa anana-tanàna matemonina tsy hisy tsony ny tondra-drano rehefa tonga ny fotoana lotsakorana. Raha iverenana miara-misalama ny fanatanterana ity tetika asa ity ny avy eo anivon'ny vondrona Europiana, ny Agence Française du Développement na ny AFD ary ny fanjakana malagasy. Na eo aza ny mety ho fanelingelena na mety ho ateraka ity tetika asa ity, dingana lehibe eo amin'ny fanavozana ny tanàna n'Antananarivo sy fanatsarana ny fiainan'ny mponina ny fisiany izao tetika asa izao ny masovony Frantsa eto Madagasikara. On sait combien les questions de drainage, les questions d'inondation. Fantatsika fa tena zava-dehibe ny olana momba ny fivoahan-drano sy ny tondra-drano. Tanàna tena be mponina sy mandroso Antananarivo izay misy olona mihoatra ny 3 tapitrisa ary olona manakaiky ny 2 tapitrisa no azo tombotsoa amin'ireto asa fanadiovany reto. Nisy ny fanomanana nandritry ny volana maro zany teo amin'ny lafiny arabola ara teknika ary ny fampidiniana satria isy fentraikany amin'ny mponina ireo asa ireo. Fanoresana tamin'ny mpivarotra sy ny mponina zany ary efa nisy ezaka lehibe natao hitadiavana vahaolana hafa mandritra ny fanatanterahana ny asa. Noho izany miaraka amin'ny Eropa sy ireo manam-pahefana malagasy na eo amin'ny sehatra nasionaly na eo an-toerana dia miomana ho amin'ny hoavin'ny mponina eto Antananarivo isika ary tena zava-dehibe zany. Izany rehetra zany dia ao anatin'ny fiaraha-miasa matanjaka eo amin'ny Madagasikara, Frantsa ary Eropa. Tout ceci s'inscrit dans le cadre d'abord d'un partenariat très fort entre Madagascar, la France, l'Europe. Ankilany manamafy ny filana maika ity tetika asa ity ny toetry ny andro teto Antananarivo tao anatin'izay andro vitsy izay ho ny teo anivon'ny vondrona Europiana. Manandanja ny fifandraisana Madagasikara ka mitony fanohanana arabola sy araolona ahitana izany izao tetika asa izao ho iatrany ny fanazavana. Les intempéries qu'ont connu Antananarivo. Ny andro ratsy nisy teto Antananarivo tatoato sy ny fiatraikany mafy tamin'ny mponina noho ny orana dia efa manapirofo azy ny filana miasa amin'ity tetika asa ity. Tetika asa tena manandanja izy ity ho an'ny mponina eto Antananarivo, ho an'ny fahadiovana, ny fahasalamana ary ny fiainana andavanandro. Faharoa, nametraka fitaovana ihany koa izahay hitantsika ireo milina mavesatra ampiasaina natao hanampiana ny asa aharitra araka izay azo atao. Nanome vola manodidina ny 520 sy 200,000 ariary ihany koa izahay sy ila Frantsa. Noho izany kendrainay ny azo vokatra aingana sy misy fiantraikany tsara araka ny nambaran'ny ministry ny rano teo. Aorian'ny asa etsanalakely Antanimena ary Mahamasina itoan'ny Besarety Ankorondrano sy ny maro hafa ny asa fanoloana fantondrano ho iatrany ny tompon'andraikitra. Vaovaon'ny toekarena iresantsika ny siam-piariana lavanilina vetivety tafidina hatrany amin'ny 4,5 ariary na $3 amin'izao fotoana ny vidiny lavanilina cut raha tokony $5 sy R1 sy R1 ariary teo zany na $20 teo aloha raha ny fanohikevitra nentin'ireo mpisihatra amin'ny fanondranana lavanilina. Antony fihenam-bidy ny famaroan'ny vokatra sy ny fihenan'ny mpanjifa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena anaovan'ny solombavam-bahoaka sy ireo mpisihatra avy any an-toerana antso ny anafoanana ny prix de référence napetraky ny ministera tompon'andraikitra mikasika an'izay vidiny lavanila izay. Daniela Minorso. Tsy mitsamy totongana amin'izao fotoana ny vidiny lavanila na eto an-toerana na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Antony ny fitombony famokarana teo anelanelany taona 7.2 sy 20.2 fotoana izay nampiakatra ny vidiny lavanila ho $300 hatramin'ny $900 ny kilao fa ihany koa ny fihenan'ny mpanjifa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny ankamaroan'ireo firenena mpanafatra lavanila avy eto an-toerana toy ny États-Unis sy Eropa izay misidra olana ara-toe-karena, maro amin'ireo orinasa ihany koa no misafidy ny vanily sentetika izay mora kokoa noho ny karazany hafa. Ho an'ny vanille gourmet tafidina $10 hatramin'ny $70 ny kilaony amin'izao fotoana, $70 hatramin'ny $80 kosa ny vanille TK
ary 13 hatramin'ny $20 ny kilôny vanille Kutch, raha toka $20 na $900 ny vidiny teo aloha. Fihenam-bidy izay animba ny sehatry ny lavanila eto an-toerana. Izy fiantraikany amin'ny tompim-piotazana amin'ny titoana 2024 ity, raha tsy mandray andraikitra dia nizao ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny. Isan'ny vahaolana fanamamaha izao olana izao ohatra ny fanalalana ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny alalan'ny fanafoanana ilay prix de référence na ny vidiny farany ambany izay napetraky ny ministera tompony andraikitra. Izy zegny tanefa mbola tsy tokony atao le prix de référence satria nagnino? Satria tsika zao nametraka ohatra $50 zany prix de référence kilo raiky à l'exportation. Atsika tsy firenena Madagasikara fao zegny ny mpamondro lavany. Misy koa firenena hafa ohatra Uganda. Atsika magnano $50, Uganda magnano $40. Dikan'izay ny importateur tsy maintsy mizaha prix moramora. Fa nanao tsika, nanao zao amizay tokony mijery amizay tsika hoe alalagna tanteraka amizay izy tsy apetraka le prix de référence fa alalagna tanteraka ny fanakaloza ara-barotra mba ampandeha le stock. Any am-potony, tsy mandeha ny tsena amin'izao fotoana, misidra fantiantoka ihany koa ireo tantsapam-boly eo amin'ny Fatrisava. Izy ireo izay voatery mivarotra amin'ny vidiny farany ambany amin'ireo mpanango-bokatra raha ny fitarainana. Taloha teo maloha tamin'ny deux mois lasa ty, roa volana lasa, mbola afafahidy. Aminanao magnontany zao ny kitsa farany lafa $20 ny lava na rozy izy $10 ny farany lafa ka nahity prix zegny na lafo ary sahiragna ka izay zegny indesina amin'ireny mpanangom-bokotra regny izy efa zay fa prix tegna hazo amizao itsika miteny. Raha iverenana, saika mivelona amin'ny sehampiariana lavanila avokoa ny ankamaroany tokantrano amin'ny Fatrisava, ahitana ny sambava, antala, voahimatra ary andapa amin'izao fotoana. Ny tsy fijerena akaiky izao toy zava-misy izao izay animba ny toe-karen'ny faritra, ka namafisan'ireo mpandraharaha ny antsony amin'ireo tompony andraikitra. Raha tsisy ny mpandraharaha, tsisy zegny ny mpivangalavany ary tsisy olo koa zegny hiasa zegny amin'ny magasin ho very asa zegny ny olo jiaby amin'ny Fatrisava aty ary karaha zegny koa zegny ny mpamboly lavany zegny tsy hay zegny ny raha fampidiram-bola zegny potiky tegna le tafiditra amin'ny fantragno mangitsokitsoko ndraiky koa zegny ny Fatrisava. Andrasana trito izay vahaolana hoentin'ny ministera manoloana izay fitotonga ny sehampiariana lavanila izay. Ankoatra ny fanatsarana sy fijerena ny vidiny lavanila, angatany ireo tantsapamokatra ihany koa ny mangarahatra mikasika ilay vola ny CNV izay tsy nampiasan'ny tompony andraikitra tamin'ny fitondrana teo aloha araka ny tokony ho izy. Ny fanamboaran-dalana no atao lara-pamenaka tsy misy intsony andraso fa savetrany ahony lehibe ny faritry melaka mpisolotoena vaovao Piculas Jona Justin ataorian'ny famindram-pitantanana atao amin'ny renivohitry melaka androany. Antony io faratsiany lalana io no mahatonga ny faritra ho tara amin'ny fampandrosoana amin'ny lafiny rehetra. Andao rahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Lalana zany tena mitondra raha satria amin'izao fotoana zao tahaka ny any Ambatomainty vary 200 kapoky satria tsisy mpividy, tsisy afaka makany, tôbila tsy mandeha dia tarazo koa dia sahiran'ilay vahoaka mpamboly. Ka io ilana ezaka bevata zay lalana zay ary ezahantsika zany am-boalohany farafaratsy mba kasohina mba ahafahany tôbily mifaneraserana ary io lalany RNBS io zany misy fiaraha-miasa ho apetraky faritry Bongolava, faritry Melaky miaraka amin'ireo partenaire privé na Madawely na misy maro isan-karazany izay afaka manampy atsika ary ministera koa. Ny olana misy eny misy ny appel d'offre sy karazany entreprise tsy dia manana fitaovana no mahazo azy sahirana vita ratsy ilay izy sady ela orantsika malaky mihazakazaka ary io tena ezahiko bevata am-voalohany izao le nyresahako teo lalany Betangatanga 30 km miala Maintirano miala Atsimo RN 8A 22 km 4 heures de temps tsy haiko adiny firy anaovana azy amin'izao dia igny amerinandro ambony tonga dia efa alamina tsy misy andraso satria efa fatako daholo le problème misy le zavatra tokony atao lara-pamena.
Fiaraha-miasa Madagasikara amin'ny any ivelany tonga eto amintsika manatanteraka iraka fitsiriana amin'izao fotoana délégation avany Tunisie tanjona ny ifampidinika amin'ny fitondrana malagasy hanamafisana ny fifanakalozana ara-barotra sy ampiroboroboana ny fampiasam-bola eo amin'ny firenena rotonta Tojondrina Tahiry. Manana finiavana hanamafisana ny fiaraha-miasa ara-teokarena eto Madagasikara i Tunisie. Araka ny fanambaran'ny filohan'ny Tunisia Africa Business Council nambola ambany aza ny fifanakalozana eo amin'ny Tunisia sy Madagasikara. Voalaza fa lehibe ny mety ho fivoarany. Tonga niaraka tamin'ny tolo-kevitra mazava sy traikefa matanjaka indrindra eo amin'ny sehatry ny indostria ny délégation tunisianina. Tafiditra ao anatin'ity iraka ity ihany koa ny angovo, ny rano, ny fifandraisan-davitra ary ny ingénieur amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina. Projet telo efatra eo zany no amin'izao fiatombohan'ny fahatongavan'izao zany dia mbola hojerena eo misy ny projet lehibe dia mbola vao hojerena mihitsy satria mbola vao iona amin'ny membre ny gouvernement isan-tsokajiny izy ao anatin'le mpitetikasa le sectoriel zay hoentin-jareo zany. Investissement eto amintsika ry zareo dia misy ny mazava ho azy ny capitaux ary misy ihany koa ny famoronana asa eto amin'ny firenena zany izay mitondra ari-karena eo amin'ny toe-karenantsika zany. Anisan'ny tanjakanana ny Tunisie ny mampiara-miombona antoka lehibe amin'ny asa fanodinana ho an'i Europa indrindra eo amin'ny sehatry ny mekanika, herinaratra, aéronautique, fiara ary industrian'ny fanafody. Tombotsy lehibe ho an'i Madagasikara izany hoy ny fanazavana. Hisy ny fionana amin'ny tompony ndraiky mpanjakana malagasy hamantarana ny laharam-pahamehana nasionaly sy hanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ireo tetikasa lehibe. Niona tamin'ny syndikan'ny indostria eto Madagasikara izy ireo. Nahafahan'ny délégation nijery akaiky ny tontolon'ny fandrarana misy eto an-toerana efa manamora ny fifanakalozana sy ny fifindran'ny fahaiza-manao ihany koa ny fisian'ny antenimeran'ny varotra Tunisianina eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao dia manodidina ny 700 ireo teknisianina Tunisianina miasa eto amin'ny nosy. Nandritra ny 3 andro no nanatanterahana ny fizarana fahafahana miarina ho an'ny tokantrano miisa 240 tao Toamasina sy Brickaville. Hetsika izay tafiditra ao anatin'ilay caravane humanitaire ho an'ny faritra Atsinanana izy io izay niarahana tamin'ny birao nasionaly amisahana ny loza voajanahary sy ireo mpiara-miombonantoka samihafa. Prodoraseta Kolo Toamasina. Tokantrano misy 240 no nisitraka fizarana toana ahafahana miarina ao anatin'ny faritra Atsinanana indrindra ny distrikany Toamasina faharoa sy Brickaville amin'izao famaranana ny fanampiana ho amin'ny fahafahana miarina ho an'ny tokantrano marefo raha ny voafaritra ny didy amandalana amin'ny andraikitra. Ny fitsokanandreo zany dia tamin'ny alalan'ireo atotanisa izay voaray teo anivon'ny birao nasionaly ny tadidy loza sy ny tadidy toza tamin'ny fandalovany rivodoza Gizania ary atotanisa ihany koa akoatrin'ny atotanisa dia lay lalana nandalova lay rivodoza. Zay zany no azo lazaina hoe antony safidianana andreo faritra anapireo sy ireo distrika anapireo. Fa kosa mahakasika an'ilay masotsivana dia fanakinana tanteraka amin'ny tompon'andraikitra ny fitantanana ny loza sy ny tadidy toza ety toerana amin'ny alalan'ireo solon-tenam-panjakana, ny commune ary indrindra ny fokotany, ny masotsivana rehetra sy ny fitsongana n'ireo olona marefo izay tena hita tena marefo isitraka andreo fanampiana ireo. Distrika misy 2 ao anatin'ny faritra Atsinanana no nisitraka fanampiana avy amin'ny BNGRC toy ny fanafody, fitaovam-pidiovana ho an'ny vehivavy, menaka, vary mihoatra ny 17 tonina, voamaina mihoatra ny 5 tonina ary misy 240 ny lamba firakotra mafana sy ny maro hafa atao amin'ny distrikany Toamasina faharoa sy Brickaville no nozaraina. Tokony hirosoana ny fanampiana ireo traboina amin'ny fanarenana ny trano foninany ary amoraina ihany koa ny fisitrahana ireo vola avy amin'ny mpamatsy hoy kosa ny filohalefitry ny antenimera-pirenena. Mila hafainganana amin'izay ny resaka fanarenana amin'izay zany zao efa tokony hoantsika tsy variana aty amin'le mizara fanampiana tsontsika fa tokony hoe ahoana ny anarenana sy mboatra n'izao hitantsika aty amin'ny hôpitaly miaramila zao hoe mandeha fanarenana ny tafo fanarenana n'le trano ravan'ny cyclone. Zay zany nefa tokony zavatra hitantsika amin'izay amin'izao fotoana izao hoe le hanampianan'le olona dia hoe fanarenana ny fahasimbana na tranon'olon-tsotra io na birao-mpanjakana io fa afatra anankiray ngeza be ampitaina miaraka amin'izay dia ho an'ny mpiara-miombonantoka amintsika alefao farak'izay zokony le procédure fa io foana zany ny zavatra mandreraka eto
hoe misy fanampiana 100 millions de dollars fa io ange mbola nendandry fa tsy tonga aty donc rehefa antaninao hoe inona mahatonga nisy tonga aty de hoe ka mbola mila manao taratasy zao mbola mila zao mbola mila misy dingana be da be arahana vao tonga tsy andriny mararira nga zany fa rehefa anao nareo rehefa ame de ome oaingana eo amin'ny sehatra ny fahasalamana nisy ny fanolorana fanafody sy fitaovana ary ireo kojakoja ara-pahasalamana samihafa ho an'ny fitaleava-paritry ny fahasalamana na faritra Atsinanana izay miisa 20 am'zato baoritra notolorana 520 baoritra ihany koa ny hôpitaly miaramila service régional de la santé militaire ao Toamasina Analakninina ahitana karazana fanafody maro ilaina amin'ny aretina piseho matetika toy ny tazomoka aretim-pivalanana ny antibiotika fampiasa ho fitsinjovana ny lafin'ny fahasalaman'ny vahoaka ao anatin'ny faritra Atsinanana taoriny ny fandalovan'ny rivodoza Gezani. Isento ao anaty doka vetivetsika aza misaraka amin'ny ary. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azo safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil anakanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapi mahasolotsia amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatatry soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana kanape sady fandrina ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varalina fa misy refizety Zahay mila fotoana bobaka kokoa ikifena net zao dia zao hely hohanina 1 giga no mety aminao 1 giga dia zao 500 méga mandritra ny tontolo andro ary 500 méga azonao ampiasaina manomboka amin'ny 10 ora alina hatramin'ny 9 ora maraina arivo ariary foana nefa 1 giga isamfena amin'ilay azy tsindrio aingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira amin'ny super app Yes et moi. Yes. Mamenina ny araham-batrany tomboky lasy tombovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny tiala ity enimbolana teorina nanaovan'ireo mponina hetsika voalohany mbola manamafy ny fitakiana ny fialan'ny bentanany ireo mponina ao amin'ny commune Lakamisy Andranomadio district Ananjozorobe vokatry ny fihetsiketsehana tamin'ny volana oktobra nametraka fitoriana ny bentanana ka olona misy 10 tamin'ireo mpanao fitakiana mpanao fihetsiketsehana no niakatra fitsarana tamin'ity herinandro ity ka bain loano mitaritra ny antsiprian'izay. Niakatra fitsarana ny voalohan'ny volana april lasa teo ny raharaha fitorian'ny bentanana ny commune Lakamisy Andranomadio district Ananjozorobe ireo olona 10 mpitarika vahoaka nanao fihetsiketsehana nandritra ireto olona ny fanavaozana teto amin'ny firenena ny septambra sy ny oktobra 2024 sy 2025 ireny. Raha iverenana vokatry ny fanararotam-pahefana fa kana vola tsy amrarina sy tsy misy mangarara nataon'ny bentanana nitrotra ireo vahoaka ao amin'ny commune ity ka nitaky ny fialan'ny bentanana ny 20 oktobra ka hatramin'ny fahenina ny volana novambra 2024 sy 2025 taorin'izay nametraka fitoriana tamin'ireo olona 10 tamin'ireo mpitolona ny bentanana izay niakatra fitsarana teny amin'ny fitsarana navaratrano raharaha tamin'ity herinandro ity. Fampandrosoana eo amin'ny tanàna zany dia laviny daholo lalana moa any asokafana dia tohanana mihitsy tsy andeha. Ny zavatra anankiray koa fangalam-bola diso tafahoatra ohatra fanenany amin'ny lalana eny tôbila samy tôbila mifanena angalana vola ny camion rehetrarehetra izay fanenana azy tsy mifanaraka amin'ny saina eny ny olona ny an-tanàna izay misy zavatra mifandisiko ely angalana vola be diso tafahoatra. Anisan'ny voatory ao anatin'ny fitoriana izay hamarinika taona fa ny tena koa tsy ao anatin'ny toerana misy kory tamin'ny 13 janvier io miambina mivadika marara fa ny olona hoe atsy-draisy raha matahora izay manelingelina dia toriana daholo higadra dia izay ny antony ampiakarana na iteny fitsarana to. Tsy vitan'izany fa itenivon'ny
fitsarana varadrano moa zany dia mbola manjaka ihany koa ny antso-tsainy hoe oloko daholy a ny atao fitsarana varadrano satria izy zany a dia niaraka tamin'ny général Bomba sy président Iany Rajoelina dia zany no irereavana ary anaovana tsinitsinina ny vahoaka ao anatin'ny commune Lakamisy dia zao mahatonga ny vahoaka mijoro manao zao hetsika mba ho hitany tokony andraikitra indrindra moa ny fitondram-panjakana izay taritiny président dia zay no zavatra mahazo ny vahoaka dia mitaky ny fialanina Andriamatoa an-tanàna sy ny forongo zany ny vahoaka amin'ny commune Lakamisy. Ny fanembana ny fitaovam-panjakana sy fananana imbolana nandritra ny fihetsiketsehana no antony nitorian'ny be ny tanàna azy ireo raha ny fanazavana voaray. Nirohotra teny amin'ny fitsaranana varadrano ireo vahoaka avy any an-toerana ny alarobia teo nanoana ireo olona folo izay voatory. Izy ireo izay mbola nanamafy ny fitakiny ny fanesorana ny fialan'ny be ny tanàna. Andrasana araka izany ny didy voaka sy fanapahan-kevitry ny tompony ndraikitra mahakasika ity raharaha ity. Lafim-baovao fa zava-baovao indray no atolotry ny bijouterie miravaka fiadana ny Eny Behoririka Sanozibe ho an'ireo mpanjifa amin'izao fetiny Pasika izao ahitana fihenam-bidy 100,000 avokoa ireo entana rehetra manomboka rahampitso ary tsy hiverina amin'ny vidiny taloha zany raha tsy ahorian'izao fetiny Pasika izao indray ny entana rehetra eny an-toerana. Andao arahantsika ny antsipirian'izay. Fihenam-bidy 100,000 isaky ny entana avy hatrany no atolotry ny bijouterie miravaka fiadanana ho fanomezana fahafahampon'ny mpanjifa tsirairay na ny ankizy na ny lehibe amin'izao akatoko ny fetiny Pasika izao. Ahitana entana vaovao ny ao amin'ny bijouterie miravaka fiadanana toy ny rojo volafotsy, ny peratra, ny kavina, ny ranomanitra sy vato na ny pierre naturelle izay afaka atao amin'ny volamena amin'ny vidiny mirary. Zava-baovao be no entiko aminareo amin'izao fetin'ny Pasika zao tadio fa ny entana rehetra izay atao aminay dia azahoana fihenam-bidy 10% avokoa ka tongava rahampitso sabotsy misitraka an'izany. Ity zao misy vato beril vaovao tsara tarehy be mihitsy izy ity. Afaka ataonareo amin'ny volamena misy karazana vato ato vao tonga afaka manao commande tsika izany hoe pierre naturelle. Misy ihany koa ny ranomanitra 7,000 ariary dia efa mahazo misy karazana ranomanitra be dia be ato misy amin'ilay lafo dia misy amin'ilay mora. Ohatra an'ity rojo anaovako ity zao raha etsy ariary koa raha rapitso ianareo no mividy azy dia azonareo 7,000 ariary zany. Ty kavina anaovako ity 4,000 ariary fa raha rapitso zany ianareo no mividy azy dia 9,000 sy 3,000 ariary dia aza misalasala fa ny entana rehetra izay hitanareo ato manomboka rapitso dia misy fihenam-bidy 10% avokoa fa rehefa vita ny fety dia miverina prix normal. Afaka mametraka komandy avokoa izay maniry anjifa entana ao amin'ny bijouterie miravaka fiadanana indrindra fa ireo mikasa ny anambady. Mandray komandy sy manao réparation ihany koa izy ireo na volafotsy na volamena efa simba. Afaka tafena amin'izay tia nanaovana azy amin'ny endriny hafa. Ho antsika rehetra izay anambady azadino manao commande ato amin'ny bijouterie miravaka fiadanana 7,000 ariary dia efa mavita peratra ho anareo mivady raha ohatra ka mikasa anambady ianareo 18 karaha eto ny resakintsika. Mandray commande ihany koa izay volafotsy raha manana ireny efa simba ireny nareo dia afaka amboarinay afaka hovaintsika tefy vaovao tsara be mihitsy izay rehetra tianareo manao réparation izay na volamena na volafotsy manao ihany koa izay ny volafotsy mifono volamena aza misalasala ary manantona mivantana bijouterie miravaka fiadanana ny WhatsApp 033 21 915 88 azadino 033 21 915 88 io misoratra io ambany io dia afaka atsoanareo zahay amin'ny fotoana rehetrarehetra fa raisinay amin'ny fitiavana retinareo aza misalasala manantona aty amin'ny botika bijouterie miravaka fiadanana Behoririka Tsena commune sy ao Anosy be tsena ambany tetezany dia misy soratra zay eo bijouterie miravaka dia ao no misy anay koa manantena ny fahatongavantsika dia mirary fety mahafinaritra be ho antsika rehetra any tokantrano. Manomboka rahampitso sabotsy ny fihenam-bidy ary tsy verina amin'ny vidiny taloha raha tsy ao ariny ny fetin'ny Pasika izao indray. Misy ny livraison eto an-toerana sy fandefasana entana ny amin'ny faritra rehetra. Afaka mifandray amin'ny page Facebook ny bijouterie miravaka fiadanana sy ny WhatsApp amin'ny alalan'ny 033 21 915 88. Maro ny ray aman-dreny miraviravin-tanana noho ny fanikiliana ataon'ny fiarahamonina ireo zaza autiste amin'izao fotoana izao. Vahaolana ho azy ireo ny fisian'ny centre Manjaka ao Mahajanga izay nanamarika faharoa taona nijoroany nandritra ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fampahafantarana ny autisme omaly faharoa ny volana aprily. Christian Andriamierikolo Mahajanga. Ivotoeram-panabeazana ireo zaza manana toe-batana amin'ny fefitena
na ny autiste ny centre manjaka ety amin'ny fokotaniny ambondrona izay ahitana mpianatra 7 mianada iandreketan'ireo mpampianatra nahazo fiofanana manokana afaka manampy azy ireo amin'ny fikolokoloana mankany amin'ny fahaleovantenany. Tsy aretina ny fizakana ny toe-batana amin'ny fefitena na koa atahorana ifindra ny autisme fa toe-batan'olona iray hafakely ahatsapana ny fikorotanany eo amin'ny fivoaran'ny atidoha ka ilana fahaizana sy ny faharetana ny fanabeazana atao azy ireo. Niveau any ankizy tsy hoe arakaraky ny fahaizany akory na hoe arakaraky ny hoe mahay an'izao le zaza fa arakaraky ny zavatra ilain'le zaza, besoin ilain'le zaza. Ohatra hoe niveau 1 zao mbola resaka motricité no tena base, niveau 2 indray efa miditra kokoa amin'ny resaka école de vie sy ny programme scolaire arakaraky ny rythme an'le zaza no ampidirana azy. De niveau 3 indray efa tena miditra lalindalina kokoa amin'ny programme scolaire manaraka eo ny école de vie fiainana andavanandro, ohatra manasa vilia, mianatra mamala lamba, mianatra mamafa trano, zay zavatra ilainy andavanandro, mianatra vola, zay zany ny ataony ao amin'ny niveau 3. Ny fanindran-dalana tamin'ny fankalazana ny faharoa taona ny joroan'ny centre manjaka eto Mahajanga, ny fankalazana ny 2 april natokana ampafantarana ny autisme maneran-tany izay nanentanana ny mpiarabelona mba hanaja ny fahasamihafana nanomboka ny maraina ny toh teto amin'ny bord de la mer ny Mahajanga ny tapany hariva. Mangataka izahay mangataka mba isin'ny fifanajana isina eo amin'ireny ankizy manana toe-tena autiste na ny olon-dehibe izany. Mangataka izahay mba tsy ho tsontsoniavina, mangataka izahay mba tsy hisy ny herisetra, tsy ho hisy ny fanavakavahana na hoe atao akory aza hoe adala. Entaniny isika fiarahamonina anaja ny fahasamihafana fa toy ny olon-drehetra ny olona manana toe-tena autiste na ny fefitena. Miara-miasa amin'ireo mpitsabo manana fahaizana manokana amin'ny filana momba ny fahabangana amin'ny toe-tenan'ireo ankizy ny centre toy ny pédopsychiatre, neuropédiatre, ny pédiatre, ny kinésithérapeute, ny orthophoniste, ny ergothérapeute, ny pédodontiste. Eto zany no anentananay angatanay tolo-tanana amin'ny mpitondra fanjakana, amin'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny mpisehatra rehetra mangataka tolo-tanana izahay satria mafimafy ihany fanafarana izay spesialista izay ary indrindrandrindra ho an'ny ray aman-dreny izahay moa za miteny moa zany dia ray aman-dreny ihany koa satria autiste ny zanako dia mafimafy aminay le izy nefa zahay tena misy tsy maintsy mila spesialista. Iverenantsika vetivety ny vaovaon'ny toe-karena fa sehatra ny fizantany sy ny asa tanana malagasy ho tontosaina any amin'ny domaine du coq noir Suèvre France ny 7 hatramin'ny fa 7 ny volana May ho avy izao ny hetsika Gaskara Manja. Hetsika izay isy trano eva misy 50 ahitana mpanao asa tanana sy mpisehatra amin'ny fizantany malagasy no andray anjara amin'izay andoharantsika ny fanampanazavana. Inona moa ny foto-kevy dehibe mahatonga ny OQG izay partenaire eto Madagasikara sy domaine du coq noir partenaire any Frantsa mahatonga anao anty ary tena appuyen'ny ministère tanteraka ao anatin'ny fanaovana an'izany dia ny hoe 7 isanjaton'ny tsena ho an'ny fizantany eto Madagasikara neka ny frantsay ny mameno azy. Zany fiara-miasa zany dia tsara mafisina ary tokony hitarina ho an'ny Europa manontolo fa tsy ho an'ny frantsay irery ihany. Dia io sehatra io zany dia hoe andao hoentina miaina an'izany atao hoe ambiance malagasy, convivialité, hospitalité, gastronomie, kolotsaina zay rehetrarehetra mahakasika ny malagasy. Andao atao hitandreo vahindreo anatin'ny 4 andro tsy voatery mividy billet izy fa miaina kely any Madagasikara izy any Frantsa amin'ny 4 andro io atonga azy isafidy any Madagasikara ho destination de vacances aorian'izay. Zay tena tanjona isorana be dehibe ny mpiara-miombona antoka rehetra ary indrindra moa zany ny Office national du tourisme izay organe de promotion antsika tena misehatra sy mifanohana tanteraka anatin'izao hetsika izao.
mety izy fiantraikany amin'ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro sy ny vidin-tsoloka izay mety hitarika fiakarany vidim-piainana eto amintsika ny ady eo amin'ny Iran-sy Israel amin'izao fotoana izao. Isan'ny songadina atao amin'ny pejy Facebook ny vaovao ny Kolo TV mahakasika izay vaovao izay tamin'ity androany andao arahantsika. Toy izao indray ireo vaovao nisongadina tao amin'ny pejy ny vaovao ny Kolo TV androany. Fanamboarana provandy 50 no nodorana teny Ambohimiadana Bongatsara, toerana nandorana ny entana lany taty ny 420 hatramin'ny 720 ny volana mars 2020 sy 2020 lasa teo. Nanao fangatana tamin'ny ministeran'ny varitra sy ny fanjifana ny tompony ahafahana miroso amin'ny fandorana ny entana izay simba tratry ny hamandona noho ny rotsakorana. Natao izany ho fiarovana ny fahasalaman'ny biby fiompy sy ny olombelona izay mpanjifa. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy au malalaka misy 2 aprily 2020 sy 2020 tany amin'ny faritra Diana ny fanjonona mahaloky taoriny ny fanakatonana azy nandritra ny 3 volana. Nanomboka ny voalohany ny volana aprily 2020 araka ny lalàna mifeny sehatra no nisokatra izany ka afaka miditra an-dranomasina indray ireo mpanjono. Tamin'ny alarobia lasa teo 20 taonina ny vokatra azo ary misy 300 ny lakana nanjono ho an'ny tao antafy ambotry nosofaly araka ny nambarany teo anivony ny ministera ny Jony sy ny toe-karena manga. Naomby araka izany ny fanajana ny lalàna mifeny ny fikatona ny fanjonoana ity hazandrano ity. Tany an-toerana nandritra izany moa ny minisitra tompon'andraikitra Maharavo. Famatsim-bola mitetina 2 miliara sy 500 tapitrisa ariary no natotry ny Société du Port à Gestion Autonome de Tomasina hanatsarana ny fotodrafitrasa misa 3 ao amin'ny Université ny Barika 10. Tafiditra ao anatin'izany ny Amphi Bleu, Tojo ary ny Grand Amphithéâtre. Voalaza fa mandeha ny asa ary efa ny 50 nefa vita. Tanjona ny sitrahan'ireo mpianatra sy ireo mpampianatra toeram-pianarana azo antoka, azo ampiasaina tsara ary mifanaraka amin'ny fianatra akademika hoy ny fanazavana. Mety hisy fiantraikany amin'ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro na ny PPN ny fifanakalozana ara-barotra any ivelany ary ny vidin'ny solika izay mety hiatraika ny fiakaran'ny vidim-pianana sy hanohitohina ny toe-karena eto Madagasikara ny ady misy eo amin'ny Iran sy Israely miaraka amin'ny États-Unis. Manoloana izany nisy ny dinika mialoha nataon'ny fitondram-panjakana teny Ambohidaomaly ho fiatriana izany. Ilaina ny fandraisana fepetra haingana sy mahomby hiatriana ny mety ho voka-dratsin'ny krizy ao Moyen-Orient hoy ny ministry ny varitra sy ny fanjifana Haingo Tiana Andria Madison. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarahana amin'ity ality ankasitrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Azadimo zoma indray ny andro fandarantsika fotoana ny fandarana ankitso-po eto amin'ny fitalavitra kolo iresahana betsaka ny raharaham-pirenena sy ny toe-draharaha politika amin'izao fotoana izao. Fandarana izay nanasana vahiny miisa 2 Andriamatora Benirina solom-bavam-bahoaka Madagasikara solom-bavam-bahoaka Atim voafidy tao amin'ny distrika Nambohidratrimo sy Andriamatoa ary San Jean Folohany Zagasy no sady mpanoditsaina teknika eo anivony eo amin'ny faritra Analamanga fandarana izay anasana nao avetrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Nivava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.